Anzay matoa fanampera-Persi no nanaiky vahiny ko video Tuliara zay matoa Persi manao akory zay. Voalohany aloha faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharanao toy na anivelany zay na eto amin'ny tantananan'ny Toliara na Madagasikara koa. Zay moa tambota ivelany tany reny matety mpanaraka azy ary misaotra anao aloha nanasay amin'ny zao fandahara zao fa ela avao nieritreretantsika hanaovan'ny fandahara toy zay fa zao ivo tanteraky de fa misaotra anao bevata zobe amin'ny toy fanasanao toy moa eto moa zao hamaly ny fanontania zay hapetrakinao zay hainao fa mahaliana ny vahoakan'ny Toliara sy ny vahoakan'ny Madagasikara amin'izay fandehandrano misy. Zay matoa fanampera-Persi mandalo tanà ito e fa haizako anao andafy any ha ihe moa mipetraka any sa fa eto ary ino ty raha ataonao anatin'ny ty fiainanao am'izao fotoana? Eka io moa lia manandafy ty moa i fivolana eny hoe mitady ravinahitsy hoe ka lafa hita ravinahitsy zao fa tsy de misy loatsy koa ny antony tokony hoe mbo hipetraha any tsy raha tanindrazantena any io atoy ny tena misy antena babantena toy aby fa eto aloha amizao mana eritreritry hipetraky eto fa tsy mipoly any sasy laha ny hoe ny fipetrahany resa laha vasa hoe misy lia avao atao any laha ohatsy ka tena ilà zay fa de eka fa eto amizao zany fa eto amizao de manao zay metimety eto amizay ny tena koa fa retraité koa zany baka amin'ny asantena tany zay natao tandafy tany de fa eto amizay zany mapetraky na misofla na mitodika amizay amin'ny fikarakarana tanaty. Anisan'ny nahaizan'olonao koa ny anatin'ny tambazotra na ny réseaux sociaux na amin'ny télé ny fandalinanao ny resaka fédéralisme. Malaza izy am'izao fotoana zao ary alohan'ny concertation nationale ty de voiziny be sy ny maro ny resaka fédéralisme. Azonao lazaina ve ho an'ny vahoaka ny hoe ino marina moa zany resaka fédéralisme? Alohan'ny resako mikasiky hoe ino marina ny resaka fédéralisme de misy point raiky tiako hoe hapetraky soa zany hoe fa ela no nresahanay ny fédéralisme ny tenako manokany moa zany mbo tsy nisy ny fialan'ny Rajoely tamin'ny fitondrana fa ny resaka ny fédéralisme io zahay mbo tsy nisy ny resaka refondation tam'izany mbo tsy nisy ny resaka hoe concertation nationale mbo tsy nisy an'izany resaky zany fa anomboky nivoy an'io resaka fédéralisme io zay tsy hoe zaho no namora an'io fédéralisme io fa nisy ny lehibe ny olobe ny zokibe taloha tany ray aman-dreny taloha tany fa nanao ny tolona io fa tsy nandaitsy avao ny fisian'izay tolona nataondreo tsy nandaitsy zay moa zany de nitigny hoe tsy hoe le fédéralisme ro raty fa le hoe ino ny antony nampisy ny olo hafa nanao ny ainy tso-javatsy hanao sakatsakana mikasika an'izay fédéralisme zay lafa ny vita zay diniky zay zany de teo manao zao hoe toy fitondran'ny Rajoely toy tsy hateza ela toy fa ino ny raha tokony handesitsika ny apreny zay hoe filatrany zay fiovany zay fitondrana zay de zay nahavanay fa ela ny resaka ny fédéralisme io tamin'ny fandresanay andreo moa de maro mivola hoe mivolambola fahatany avao mizezizezy tamin'ny Facebook ao avao raha tsy voadiniky na raha manakory androany tsika mahita fa na amin'ny réseaux sociaux na amin'ny fiainana andavanandro androany tsika mahita fa fédéralisme no resahin'olo androany donc misy point côté hoe ataontsika hoe visionnaire avao zany tanatin'izay resaky zay tsy ampanetretena ny volanako azy la mikasikasika ny fédéralisme zay hoe ino marina moa zany le fédéralisme ny fédéralisme aloha aoka fa haitsika teny alohany anomboaka ny fanazava de hoe ny fototenin'ny fédéralisme de hoe fédéré zany hoe mampitambatsy ny olana de zao tamin'ny misia ny état unitaire bakany zay kelikely avao ny tsy hiaviatsika amin'ny resaka adim-poko kelikely avao ny tsy ananatsika heloky na hoe hivalian'ny heloky ho zavatsy hafa mihitsy nohony le fisiany le état unitaire zay nisy bakany zay ka ny fédéralisme zany de ny fanomeza fahefa ny amitsika Madagasikara etoa zany fanomeza fahefa ho fanjakana ny province N zay misy etoa zany hoe am'izay fotoana zay zany atao hoe état fédéré ny Toliara, état fédéré ny Majunga, état fédéré ny Diego, état fédéré ny Antananarivo, ny état fédéré ny Fianarantsoa, état fédéré ny Tamatave. Ka zay fanomeza toera fanomeza fahefa
ho fanjakana zay no raha tena tsy nisy tamitsika hatramizay nahaleovan'ny Madagasikara tena. Alako le parti nitondran'ny Dadabe Tsiranana satria lafa niala Dadabe Tsiranana nanomboky teo amizay zay no tena nitafapetraky le tena hoe état unitaire amin'ny tena endriky faran'izay raty tokony hisehoany. De iny zany no niadiva ka ny am'le resatsika an'izao zany de hoe ny fédéralisme de afaka ataotsika hoe contraire ny état unitaire. Ny akamaroan'ny vahoaka amitsika miresaky zao de presque mitaky an'io état fédéral io. Ny akamaroany zao manome chiffre manao zao 90% ny malagasy am'le resatsika zao de mitaky fiovandrafitry. Anatin'io 90% io 95% io 90% io mitaky état fédéral. Fa miresaka an'izay 90% na izaina tsy zay zay matao persy tsy mandalo fionam-be-pirenena izany foto-kevitra ijoroanao zany. Aiza hoe zany mety ho fahitanao mety hoe keny ao amin'ny mpivory ao amin'ny concertation nationale hoe zany foto-kevitra ijoroanao zay ary rasanatsia ka tsy lany ao zay de manao akory ny mety hoitihizany zay resaka fédéralisme zay eto Madagasikara. Ka takiny. Donc amiko noho ny fitakian'ny vahoaka an'izay état fédéral zay de tsy de hitako loatsy ny antony tsy hampipasy an'ity état fédéral toy raha ohatsy ka tsika avy amin'ny concertation nationale. Fa zao kosa aloha amin'ny concertation nationale io de aoka tsy ho référendum constitutionnel no hipetraky eo ka hoe constitution raiky no fili de ny vahoaka anontania hoe eny satria enkenareo ny constitution fa eto de tokony ho vote constitutionnel no tafapetraky eo. Zany hoe constitution telo samy hafa zay proposevan'ny olo zay mihevitra fa zay ny mahamety azy de ho tafiditra eo koa ny proposition ny constitution état fédéral de zay amizay voafahan'ny vahoaka mampiseho hoe mifidy hoe toy état fédéral toy no tianay satria matetiky tsy nampipasy an'le état fédéral hatramizay de karazana sakantsakana manahaka an'izay tamin'ny concertation nationale raha tsy resaka avao zao ny concertation zay ho nisy tamin'ny 30 mars 1992 zay haitsika fa nahavoatifitsy any Dadabe Monjajony sy nahavoatifitsy ho faty mihitsy aza any Lahagasy. Ka fa resaka an'izay avao merci ny fanontaniana mety mipetraky hoe raha ohatsy miresaka mba hoe telo mety ho roe raha ohatsy ka tsy fédéralisme no fa mety hoe province autonome na décentralisation effective aiza hoe koa ny mety ho fipetraky an'izay. Io moa zany ressenti ny fitakian'ny vahoaka avao no hentea de amin'ny alalan'iny ressenti ny fitakian'ny vahoaka iny avao ne de fa haiza hoe ty état fédéral ty ipasy na tsia iny fa nameko iny chiffre iny zay a confirmer iny chiffre iny fa iny fa nameko iny ka tsy azoko loa zany manao akory hampipasy ny ino maty ny province autonome na ny raha hafa amin'io resaka io laha tsy hoe misy angamba ny fitapitaky ao au niveau-ny organisation na misy koa hoe ny tsy fimetezany eo am'le ino maty le fandrindrana ny fifidiana mba tsy hahatanteraky ny état fédéral ratsika mahay fa maro ny olo contre ny état fédéral io maro tiako volany le anatin'le 10% tavela fa toy 10% tavela contre ny état fédéral toy koa aloha de ny olo zay mana ny oenti-manana mana koa ny tombotsoany zay hihozongozo raha tafapetraky toy ka miaro mafy ny tsy hisia ny état fédéral any angamba no mila hitandrimatsika fa laha ny amiko manokana de zao hitatsika zao aloha de tsy misy afa-tsy ny état fédéral no possible ho tafapetraky eo amin'ny concertation nationale fa mila manara-masoa ny fandehan'ny concertation nationale io koa aloha ny tsika vahoaka abiaby indrindrandrindra zahay ato amin'ny mouvement fédéraliste zay fa mitambatsy eran'ny Madagasikara amizao. Anan'ny Toliara ino ny mety ho tombotsoa ny faritany Toliara na ny province ny Toliara ao anaty zay rafitra fédéralisme zay? Tsotra avao maro ny zao tsika militra amin'ny guerre iran zao miakatsy ny vidin'ny solika sy ny tariny de nefa ny akamaroany raha tokony hatao iabiaby de mandeha amin'ny tsy maintsy mandeha any amin'ny fanjakana foibe zay ao Antananarivo raha ohatsy ka hanao ny raha iabiaby raha tsy resaky ny passeport io fa matetiky resahan'olo fa maro ny ohatsy zay ataotsika hoe misery ny vahoaky zay hoe tsy maintsy andehana any laha ohatsy ka miresaky fambolea na miresaky jono de
tsy maintsy mbo centralisé iaby ny raha iabiaby. Ny tombotsoa hisy de zao ny état fédéré ny Toliara laha tafatsanga ho fanjakana de ny décision de tsy mandeha mihoatry any fanjakana foibe ny état fédéré ny Toliara zay aloha. La zay ny tafapetraky koa de maro ny institution zay hiseho, zany hoe ho moramora kokoa mihena ny sakantsakana ataontsika hoe 700 isanjato ny sakantsakana zay misy amizao mba tsy afatrika mandroso no hiala ho rava amitoy resaky état fédéré raha ohatsy ka tafapetraky ny constitution fédérale. Mety aloha loatsy ny fantaniako dia hoe fanamperapersio mitohino anatin'izay rafitra fédéral zay eto amin'ny firenena na eto amin'ny province ny Toliara. Mbo marina misy resakinao hoe tena aloaloatsy fa tsy ananjao moa zany ny antsoriky mbo tsy lavo de aleo aloha zany antsoriky mitsy alavo aloha satria aloaloatsy ny teny hoe mety ho ino tsy zao avao ma io moa tsika firenena démocratique atsika ny safidin'ny vahoaky sy ny hetahetan'ny vahoaky no haizan'ny fanamperapersi koa hoe mety ho ato na ho ato. Ny tenako manokany mana ny eritreritiko amin'ny hoe ny eritreritro tiako hametrahako ahy am'izay fotoana zay fa hatreto aloha zany mbo toy hametrahantsika ny constitution toy natongavantsika ny concertation nationale tafapetraky soa ny le constitution fédérale zay aloha ny fandresena zay aloha ny combat voalohany zay tokony azahoantsika fandresena bakeo am'izay rehefa hiditra amin'ny lalan'ny fifidiana am'izay de eo am'izay no afahantsika midéterminer an'izay. I volany zao hoe an-tanà eto iha mandalo eto iha mipetraky eto iha manao akory ny fahitanao ny fandrosoa ny tanà to? Aoka zavany resaky ny ohatsy koa manao zao hoe Toliara tsy miroro amiko aloha tonga teto zao tsy critique positif nataoko eto fa eto aloha zany Toliara tsy hoe tsy miroro fa Toliara hatreto aloha ny hitako Toliara mbo mierotsy. Le tiako volany am'le hoe Toliara mbo mierotsy tsy le vahoaky no ataoko hoe mierotsy eto fa le système zay tafapetraky eto amin'ny faritany Toliara zany tsy faritany Toliara avao fa miampaka iran'ny Madagasikara mihitsy zay no mbo hitako tsy mety hany ka ny vahoaky lasa koa misadapta am'izay faratsian'le système zay tafapetraky eto. La ny fahitako azy tena moa faly moly an-tanindraza faly ary tena hita mihitsy hoe ny faritany Toliara na ty renivohim-paritany Toliara toy de tena misy potentiel maro ny azo atao na ny tanora misy etoa maro ny orientation zay afaka nandesa azy hirosoany amin'ny fivoara bebe kokoa na amin'ny resaky ara-toekarena maro ny potentialité misy etoa fa mampalahelo moa fa ny système etoa zany no mahavy an'izao manahaky reny hitatsika reny loto mifangongo amin'ny renitsena reny ny circulation ohatsy zay tsy zarizary ny réglementation ny fandehanan'ny cycloposy tsy de amin'ny tokony hoy ny code de la route moa fa tsy volany sasy fa ino moa tsy gnany Toliara raiky avao fa gnany Madagasikara ka ny hitako eto amin'ny Toliara de raha manahaky an'izay fa raha maro ny raha azo atao etoa fa problème na leadership, problème na pitariky, problème na pitondra de volonté politique koa mazava ho azy. Rehefa miresaka Persy fanampera zay anara fanampera zay raha ny fahaizako azy papanao dia tsy afaka sarahina amin'ny resaka base Toliara na amin'ny resaka varamada ho an'ny Persy manokana zay anakilaina hodainy manao akory koa ny fahitanao an'izay? Moa tsy manao koa ma fivolana eny voay tsy mba mamba moa zanaboay tsy mba mamba raha malaka an'izay iny na hodainy manday ny mana ny conviction ny tena anakilahy ny liony mazava ho azy fa laha misy raiky amin'ny aminay anany ny findrany zay arety zay moa zany defa zao zany manday ny arety zay amizao ary tsy vonandroany fa lian'ny faela laha resaky base Toliara ino moa base Toliara iny fa nivady varamaday amizao taoko fa laha mbo hentiatsika zany ny situation misy amizao ny atahorako eto zany de hoe Varamada mbo hanao erreur mitovy amin'ny nataony base Toliara raiky zay tsy manohana na tsy hoe raha fa manambara avao zany hoe ny tokony hipetrahany Varamada etoa laha tafapetraky etoa Varamada laha manenky ny vahoaky de tsy maintsy justement amin'ny alalan'ny vahoaky fa laha ohatsy ka ny vahoaky
no tsy napetraka aminy soa ny tena fahamarina nikasika hoe manakory ny fandehan toy fa mbo atao tsindry manahaky nisy tamin'ny fitondrany Andro Rajoelina teo tamin'ny fotoan'ny base toliara de mazava ho azy fa tsy misy antony tokony hanenkea ny fipetraky ny Varamada etoa. Maro ny procédure tokony araha amin'io amin'ny firenena hafa any misy arahy soa le procédure de apetraky soa ny condition fa ny eto ny fahitako azy lahatreto aloha mbo tsy de maro koa moa le hetsiky mbo tsy de maro koa le communication mikasika ny Varamada ka sarotsy ny tonga de hoe hisangazy hanome resaky mazava hoe zao fa ny azoko ambara avao laha mbo tsy respecter reo condition reo mazava ho azy fa tsy manany placeny amin'ny toy faritsy ranobe toy ny fitrandrahana ny fasemainty io d'autant plus que maro ny projet zay azo atao alohany hidira amin'ny satria projet Varamada ty fa mikauser problème ny raha ilaitsika de ny hisian'ny projet afaha mampandrosa ny Madagasikara maro ny raha tokony atao etoa nefa raiky ty haitsika mikauser problème ka nino no mbo insister valoha d'autant plus que tsy araha les conditions iabiaby. Ny tenao farany Persy ho ny mpieno atsika sy mpijery atsika. Ny teny farany de zao mirosika nanjao amin'ny fiovandrafitra isaora anireo zay nanao tolona mba nafatsika avy amizao resaka hoe concertation nationale zay iovatsika rafitra zao. Eto zany tsika de mila mailo mila mahafantatsy hoe ino marina ny raha tiatsika ho an'ny Madagasikara, ino marina ny raha tiatsika ho an'ny Toliara, ino marina ny raha tiatsika ho an'ny taranaky mandimby ka amizay famalian zay fanontania zay de eto tsika mila mailo hoe zao ny raha tiatsika hatao, ia no tena fahavalitsika satria ny raha manomboky miseho amizao de ny fahavalitsika ho amin'ny fandrosoana de ny olo faran'izay matahotsy ny hisia ny fiovan'ny rafitsy satria raha vo milova io rafitsy io de tsy hiexiste tsony reo na politiquement na amin'ny privilège zay ananany ka reo no mbo hiezaky hamitaka antsika ka ny teniko farany de hoe aoka tsika hivondrona hitambatsy afahatsika mirosy makany amin'ny concertation nationale afahatsika mitaky ny vote constitutionnel mba afahatsika mametraky ny constitution fédérale etoa fa tsy misy fandrosoa afaka antenatsika tant que tsika mbo mipetraka amin'ny état unitaire fa ny fametraha ny état fédéral zao no tena antoky voalohany ary farany bevata amin'ny hirosoatsika amin'ny fandrosoa amin'ny fampandrosoa ny tanatsika ary ny fiarovantsika ny tombotsoa ny taranaky mandiny. Persy Fanapera misaotra betsaka.